ato amin'ny ranomasimbe indiana ato amin'izao fotoana izao ka ny amin'ny 400 kilometatra atsinanan'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy no misy ny foibeny efa nafen'ny fepetra izy ary nomenany anarana hoe sebile ary amaso akaiky ny mikasika ny sebile ary amin'izao fotoana izao aloha dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny mety toetry ny andro eto Madagasikara izy dia izay no mahakasika azy fa ny mandrafitra ny toetry ny andro manerana ny nosy dia mbola ny volinandro pahavaratra hatrany toy izao ary ny antsipiriany amin'ny toetry ny andro no vinavinain'ny meteo Madagasikara ho anao amin'ny rapitso atombotsika avy hatrano amin'ny maraina hanorana tandrivon-drahona ny aty amin'ny fatra sava vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ary anosy mahazo ny amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny andrahoana kosa na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny fatra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro dia hanorana tandrivon-drahona ny faritany Toamasina iray manontolo iny andrahoana na andrahoana vitsy kosa ny amin'ny tendrony avaratra ny faritra sava ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefan'ny Madagasikara fa sisan'izay dia latsaka avokoa ny oram-baratra ny maripana no vinavinaina amin'ny rapitso maraina dia tsy dia mihetsika firy raha oharina tamin'ny androany 9 hatramin'ny 12 degré na dia amin'ny fatry ny avoantany ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia elanelan'ny 12 hatramin'ny 15 degré celsius somary isy fiakarany ny maripana no vinavinaina amin'ny rapitso tolakandro indrindra ny aty amin'ny fatry ny avoantany ny ambondrindra dia ny mahevatanana hatrany 5 degré celsius ny fatry ny atotany kosa dia eo anelanelan'ny 19 hatramin'ny 20 degré celsius ho amin'ny rapitso hatrany dia ifandimy ny rahona sy masoandro ny fatry Bangkok, La Réunion, Johannesburg, Paris, Milan sy Nairobi ilatsaka ny orana fatry Comores sy Seychelles dia izay no meteo antsika eo amin'ity alahady ity mametraka ny mandrapitafa tompo klasy tompo vavy